tiany rariny ilay Andriamanitra ao, tiany rariny ilay Andriamanitsika. Izany no lohahevitra indray rahantsika mandinika amin'ity maraina ity izao. Ry mpiara-midinika namana, faly indray ny fo fa mifankahita aminao. Tena faly satria tsy mahafoy izao fiarahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra izao ianao. Ka dia miarahaba anao indray amin'ny anaran'ny Tompo, miarahaba satria samy velonaina, samy natsapa ny fitantanan'Andriamanitra, samy matsapa ny famonram-pony, samy matsapa ny fahasoavana. Ka dia arahaba no atolotra antsika rehetrarehetra ary ampiarahana amin'izany ihany koa ny firarian-tsoa rehetra, ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankohonanao. Iaraka hivavaka antsika raha mialoha izao fiarahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra izao. Andriamanitra rainay be fitiavana any an-danitro, misaotra anao indray izay fa tafahoana soamatsara aminao, tafahoana soamatsara indray samy izahay amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Natsapa fa tianay ianao, natsapa ny fitantananao mahomby teo amin'ny fiainanay, matsapa izay fa tsy mamela anay ho irery mandrakariva ianao. Misaotra ny amin'ny fahasoavana, misaotra ny amin'ny tombonandro. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana indray izay iarahana mandinika ny teninao. O Andriamanitra rainay, tomoera temponay amin'ny alalan'ny fanaina masina ka ampianatra anay ny teninao. Dia mitenena Jehovah fa vonona iaino anao izahay. Minaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-midinika namana, araka ny bokin'ny Salamo fahatelo amby telopolo andiny fadimy, ny bokin'ny mpaminany Isaia toko faha 119 dia manambara ry mandiny soratra masinareo fa tiany rariny Andriamanitra ary mankahala ny ratsy izy. Manaraka izany ihany koa, tena manohina an'Andriamanitra tanteraka ny tsy rariny izay mahatonga an'Andriamanitra aneo fahatezerana manoloana ny fampahoriana ny hafa. Manerana ny soratra masina, ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao, dia miantra mandrakariva ireo izay hiara-ny fampijaliana sy ny fampahoriana Andriamanitra. Ary tena maneho fahatezerana ho an'izay manao tsy ara-drariny ho an'ireo olona ireo Andriamanitra. Ny mpanoratra salamo Iasafa dia nampanoratan'Andriamanitra ny amin'ny fiheverana lalina ataon'Andriamanitra mikasika ny rariny eto amin'ity tany ity. Izao no voalazan'ny Iasafa amin'ny salamo faha 220. Mahafinaritra ny fanambarany. Hoy izy hoe, Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary eo amin'ireo Andriamanitra no hitsarany. Mandra-paoviana no hitsaranareo tsy marina ka ianaranareo maso ny ratsy fanahy. Alaharo ny teny mandra sy ny kiamboty, omeo rariny ny ory sy ny malahelo. Vonjeo ny mahantra sy ny malahelo, afamitana ny ratsy fanahy izy. Tsy malala na mahazo an-tsaina ireny, ao amin'ny maizina no andianany, miorooro ny fanambanany tany rehetra. Hoy izao, Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra, kanjo ho faty tahaka ny olona ihany ianareo ary samy ho lavo tahaka ny anankiray amin'ny lehibe. Mitsangana Andriamanitra, tsarao ny tany fa ianao no andova ny firenena rehetra. Araka ny fahatakaran'ny mpanao famakapakana an'io salamo faha 220 io, mpiara-midinika namana, dia hita fa hoe sady manameloka ireo mpanapaka eto an-tany izay tompony andraikitra amin'ny tsy rariny Andriamanitra, no manondro koa ny fotoana izay hitsarany ireo mpanapaka tsy manao ny tsy rariny ireo. Izay nahatonga ny mpanao salamo manao hoe, mandra-paoviana no hitsaranareo tsy marina ka ianaranareo maso ny ratsy fanahy. Mitarika ny saintsika Andriamanitra ho an'ny mpitsara, ho an'ny fitsarana izay misy eto amin'ity tany ity. Izy ireny tokoa mantsy no toy ny hoe solo-tenan'Andriamanitra manatanteraka ny fitsarana marina eto amin'izao tontolo izao misy antsika ity.
Ary zay ny mahatonga an'Andriamanitra sarotiny amin'ny fitsarana tsy marina indrindrandrindra amin'izay atao amin'ireny mahandro sy kamboty hiarany tsy rariny ireny. Ka manao antso Andriamanitra amin'izy ireny manao hoe vonjeo re ny mahandra sy ny malahelo. Andriamanitra dia tena tia ny rariny Andriamanitra. Zay no natonga an'Andriamanitra ilaza amin'ny 1:7 manao hoe alaharo ny tena mahandra sy ny kamboty, omeo rariny ny ory sy ny malahelo. Manao antso mihitsy Andriamanitra amin'ny ampanjakana ny rariny eo amin'ny tontolo manodidina ny fitsarana zay misy eto amin'ny tany misy antsika ty. Ary zay no mahatonga an'Andriamanitra hiteny manao hoe mandra-paoviana, ka natonga ny mpanao hiasafa ny hiteny manao Andriamanitra mitsangana ianao tsarao ny tany, fa ianao no mandova ny firenena rehetra. Mahatsapa ny mpanao salamo fa feno tsy rariny eto amin'ity fiainana ity, eto amin'ity tany ity, ka natonga ny mpanao salamo hiantso mihitsy. Re mpiara-midinika namana, tsy zava-miafina ho an'ireo mitonona ho tia sy mankatao an'Andriamanitra ny faniriana sy ny fitakian'Andriamanitra. Ary ny mpaminany mika dia nahazoazo fanambarana izao manao hoe ry olombelona, efa naseho anao zay tsara. Anjarantsika ny mitady ny tsara. Efa naseho an'Andriamanitra antsika izay tsara ho ny mpaminany mika 1:9 sy izay ilainy Jehovah aminao dia izao ihany, ny anao ny marina ho tia famindram-po ary anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fiehitrena. Ry mpiara-midinika namana, tiako ny laza aminao fa lay Andriamanitra ao, lay Andriamanitro, lay Andriamanitsika dia tena tia ny rariny izy. Tian'Andriamanitra raha mamiainga amin'itsika mpanaradian'Andriamanitra izany rariny sy ny hitsiny izany. Ary zay no natonga ny apôstôly Jaona ilaza amin'ny Jaona 7:5 ka nanambarany manao hoe izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Ary izany teny izany mantsy no mahafinaritra indrindra. Zay no fanajana ny fitiavana, ny rariny dia ny fanehoana ny fifankatiavana eo amin'ny tsirairay avy. Ny fanontaniana mipetraka ary saintsaintsika raha mpamarana anazy, saintsaina nge izao fanontaniana mipetraka aminao zao hoe hanao ahoana re ny firenentsika, hanao ahoana re ny fianakaviantsika, hanao ahoana re ny fiangonantsika, hanao ahoana ny fiarahamonina misy antsika raha toka ampanjakantsika tokoa re ny fahamarinana, ny rariny, ny faniretena zay takiany soratra masina amintsika. Hanao ahoana ny fahafinaretana sy ny fifaliana ao anatin'izany. Ary dia zany no hiantsoana antsika tsirairay avy manao hoe mba andao re hianatra ny fomba an'Andriamanitra sika ka mba ho tia ny rariny, hitia ireny mpiaramonina, mpiarabelona amintsika rehetrarehetra reny. Ny tompony ampisaintsaina antsika indray ka hananantsika fanapa-kevitra raha hiatrika izao tontolo andro zao ianao, dia tontolo andro zay hampanjakanao ny fitiavana ny rariny tahaka ny itiavan'Andriamanitra zany rariny zany kio no andehanantsika indray mandritra ty tontolo andro ity. Andeha ary hiaraka hivavaka indray sika amaranantsika izao dinidinika ny fanaovantsika izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, Andriamanitra tsara ianao ary Andriamanitra tia ny rariny, kanefa kosa manohina ny fonao ary mahatonga ny fahateserana avy aminao kosa ny fampanjakana ny tsy rariny indrindrandrindra amin'ireo orsy mahantra ary kamboty sy mpitondra tena. Andriamanitra ampio zahay, ampianaro zay tario mba hitia ny rariny tahaka ny fitiavanao izany. Dia mitahianay ary raha hiatrika ity tontolo andro ity zahay, aza mahafoina masaraka anay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.